miara-nofo ny iazona ny tsy-eo aminao Andriamanitra fa androany Jesosy dia tahaka an'ilay vehivavy nitsidra ay nandritra ny 12 taona isisika na eo amin'ny tongotry ny olona ary ahafahanay miona aminao Andriamanitra ahafahanay mikasika na somotra aviavinambanao fotsiny ary Jesosy ahafahanay miray aminao Andriamanitra Jesosy eo ny etaetanay Andriamanitra dia lehibe lavitra amin'ity fotoana ity dia mivavaka mihitsy izay Jesosy eo ataovy mitombo ny etaetako anao Andriamanitra mitombo ny etaetako sy ny faniriko anao lalina indray Jesosy satria mila anao loatra ny momba anay rehetra Andriamanitra mila anao mikasika anay Jesosy Kristy mila anao momba anay Andriamanitra ny fisaintsaina anay Andriamanitra aleluia aoka anao nitarika sy anitsy anay Andriamanitra aleluia aleluia anao Andriamanitra masina mandrakizay eto mba afaka ny etaetantsika tsiraray avy androany eto mba afaka teny mihitsy hoe Jesosy eo mangetahita anao aho mbola tiako ampitomboina ny etaetako anao Jesosy Kristy tsy ilay rano mahazatra reny Andriamanitra fa ilay fanay masina fahafenon'ny fanay masina no tiako ameno ahy androany Jesosy eo kasio indray dia feno indray Andriamanitra tany mafy Jesosy tsy aly eo amin'ny fanatrehanao tehirizo Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao amboary Jesosy tsy iovaova tsy hijery zavatra hafa fibanjina anao Kristy izay tompony finoako sady mpanefa izany mahery satria ianao no mahameno Andriamanitra ianao no mikasika Jesosy aleluia aleluia voninahitra ho anao Jesosy misy fotoantsika tady metraka importance kokoa ny présence ny olona eo akaikinao mihatra no présence an'Andriamanitra izay ao anatinao ao nena fa atsika miresaka an'izany anatin'ny fanimpom-piankofana dia tsy ilay zavatra ivelany tokony hitarika atsika fa ilay faharesan-dahatra ny fonao anatinao raha ilay vehivavy resantsika teo ilay vehivavy nandeha nandritra 12 taona raha ny tahotra sy ny enatra ny fomba ny jiosy tamin'izany satria tokony ho atsipy ny ivelany izy satria voasokajy ho maloto raha ny ivelany ny enony dia tsy afaka nikasika akory izy tsy afaka nahita akory an Jesosy tsy afaka nitazan-davitra akory an Jesosy satria ny tena marina tsika tsy tarihany ny any ivelany fa tsika tarihan'ny fanay masina izay foanatsika tsiraray avy misy fotoana tsapanao mihitsy anatin'ny fonao hoe tena te hanangatanana zany fa tonga ny fahavalo miteny hoe sodegenie le olona eo akaikinao lasa mametraka n'le fahatsapan'le olona indray eo ivelany mihoatra noho ny fahatsapana izay efa nitarihan'Andriamanitra antsika tsiraray avy ny olona tao hoe tarihan'ny fanay masina tsy tarihany amin'ny sangana fa ny olona tarihan'ny fanay masina resy lahatra nao anatin'ny fony makany amin'ile tsy niomanany mihitsiny ary indraindray makany amin'ile tsy tia ny nofony mihitsiny fa ny tarihan'ny fanay masina makany amin'ile toerana anankiray izay efa niandrasan'Andriamanitra anao manokana ohatrany hoe misy zoro-trano kely izay ohatrany hoe misy kion-dalana kely izay tsy ahitan'ny olona tsy tian'ny olona isy fa iny hoe fa nitoerana tian'Andriamanitra isy atsika tsiraray avy tamin'ny fotoana anankiray rehefa nandeha teo ambony rano Petera dia niletika izy dia ny tanany natsangany hoe tompo afonjeo aho ny fanangana tana dia endrika anankiray fanehoantsika fa mila an Jesosy ianao tsy hoe fanehoana présence tsotra ny any am-pianarana hoe présente tsy izay fa fanehoana hoe Jesosy eo mila anao aho ka sy indray ny foko androany feno hoe ianao aho tsy avelako averimaina ny voyageko miaraka aminao Andriamanitra fa rehefa tonga eo fanatrehanao tsy maintsy mitondra fiovana mody fiovan'ny foko isan'andro ho marina amiko Jesosy ilay teny izay fambaran'ny olona matetika hoe tsy ho tahaka ny dirako teto mihitsy ny voahako satria izaho mihitsy ny safidy tsy maintsy hanandra-tanana eo amin'ny fanatrehanao ary todika makany aminao tsy hanaika raha tsy fenanao ny fiainako Andriamanitra tsy hanaika Jesosy raha tsy ianao no mameno anahy isan'andro hatramin'ny teny kely izay avoaka amin'ny vavako dia tsy avelako mihitsy hoe ilay fahazarako taloha Andriamanitra fa avelako tena amin'ny fanenao masina no ameno anahy ho marina amiko ilay teninao izay milaza hoe raha misy olona ao aminao dia olom-baovao izy dia zaho mihitsy zany Jesosy atsakako ny tanako ho fanamarinako fa zaho mihitsy ilay anisan'ilay hovaina androany zaho mihitsy ilay kasianao androany zaho mihitsy ilay mila ny fafenonao androany Jesosy zaho mihitsy ilay faly be satria asainao indray ilay atabatra aminao Andriamanitra satria tianao loatra tsy fonao any ovely androany Jesosy aleluia eo anilanao foana no tiako isy miankina ny fitiavanao tsy tady toeraka fasambatra tompony fanatrehanao ampioay toferitsika eo anilanao eo anilanao eo anilanao
eo ny tiako isy miankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasamatra tompoony fanatrehana Ampianay Jesosy ny teny zay aloko ny vavanao. Ampianay ary tsy ampinay teny zay mety amin'ny tiany olona ambara amin'ny fiainana intsony. Ampianay ny fananaranao, tena tianay ny fahitsianao sy ny fanitsianao Jesosy. Mety aminay mihitsy le misy fotoana tena tonga dia ahitsy satria maika ianao ny ahitanay ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Mba rehefa amin'ny fotoana iavianao Jesosy dia olona vonona ny aona aminao. Zahay rehetra Andriamanitra, vavaka izay Jesosy, mba tsy teny mihitsy ianao Andriamanitra amin'ny fanitsiana sy ny fanamboarana amin'ny fisainana sy ny fiteny sy ny fanaonay. Aok'izay Andriamanitra tena isan'andro dia ho fiainana feno fandrosoana eo amin'ny sitraponao foana. Tsy isaky ny faran'ny herinandro, tsy isaky ny fotoana anankiray izay ametrahanay hoe eto avonina ny ovo. Fa raha mbola misy ny fahavelomana dia mbola misy ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary rehefa miteny hoe fiainana mandrakizay ianao Jesosy dia fiovana no andrasanao amin'ny tsirairay avy. Dia androany indray ilay fiaonana amin'ilay fiovana ny anatin'ny fonay Andriamanitra. Jesosy eo afohinay ny zavatra rehetra izay tsy ankasitrahanao rehetra, ninona hevitra mety heveran'ny olona fa hitondra fahombiazana amin'ny aranofo dia tsy aliny lalanay Jesosy, fa izay makany amin'izay tondron'ny tananao, makany amin'izay hitarihan'ny fanainao masina anay Andriamanitra. Mety tsy araky ny eritreretinay, mety tsy araky ny fomba fijerinay taloha, fa androany hovainay hatramin'ny fomba fijerinay Andriamanitra. Manaraka anao a Jesosy, manahaka anao a Jesosy Kristy. Zay nataonao no ataonay Andriamanitra, zay fijoroanao no fijoroanay tsirairay avy Andriamanitra. Tsy hemitra izahay fa androso makany aminao, natahaka ny ahoana mety endriky ny rivotra sy ny tafiotra zay mety hita mipetera tamin'izany fotoana izany. Rehefa miteny ianao hoe manatona dia izay no ankatoaviny. Androany Jesosy, rehefa miteny ianao dia ny teninao no ankatoavinay Andriamanitra. Rehefa miteny ianao dia ny teninao no ekenay Jesosy Kristy. Rehefa miteny ianao dia ny teninao no inonay Jesosy Kristy. Rehefa miteny ianao dia ny teninao no teninao Jesosy no ankatoavinay sy akofanay isan'andro. Mitenena Jesosy, tena mihitsy mitenena eo amin'ny fiainako Andriamanitra androany. Mitenena indray fa androany le fiovana ho Andriamanitra, androany le fananganana ho anà Jesosy, androany le fiovana tantara-piainako iray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy petsy no mivadika androany fa boky sy tantara mihitsy no miova amin'ny anaranao Jesosy Kristy, satria ilaiko loatra ianao Andriamanitra. Tena mila anao ny tontolo-piainako, tena mila anao ny fiainako. Velombelomy afany masina, velombelomy isan'andro, fa tsy mahay makany amin'izay sitrakim-polon'ilay ray aho raha ohatra ka tsy tarihanao fany masina ilaiko loatra ianao androany. Tsy avelako izy fomba ny tany na fanelingelena ny aranofo, tsy famatorako aminao Andriamanitra, fa androany tsy teny fotsiny ihany no ilazako fa anao aho, fa hatramin'ny toe-poko sy ny fomba fisaintsainako dia anehoako fa anao tanteraka Andriamanitra, anao tanteraka Jesosy, anao tanteraka ny fiainako Andriamanitra. Ataontsika rehetra raha resy lahatra ianao ny amin'izany, raha zay no anatin'ny fonao, raha zay no vesatra anatin'ny fonao, tena mihitsy hoe anao tanteraka Jesosy, anao ny amiko, anao ny momba Jesosy. Aza menatra mihitsy mitory fitiavana amin'Andriamanitra isan'andro, satria ny fitiavana dia mila iainana, ny fitiavana dia mila seho, fitiavana dia mila ambara,
fitiavana dia mila tonono mihitsy Jesosy ianao no fitiavako mandrakizay ary mila anao Andriamanitra. Tena mila anao tontolom-piainako, tsy mahefa ninonao, tsy mahefa serianao fanerinao mampatanjakay raha mandresy aho teno raha mandresy aho teno ianao raha mandresy aho androany ilay fotoana izay tendren'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy ho tonga eo amin'ilay toerana izay ahitanao ny fandreseny Jesosy eo amin'ny fiainanao ianao. Alleluia. Tsy hoe isika no mandresy fa isika resin' Jesosy. Ary rehefa resin' Jesosy ianao dia dikan'izany tokana ampandresy eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy ny anarany. Ary nataiza tanàna na toerana nidiran' Jesosy dia tsy nisy ankoatra ny fandresena tany. Alleluia. Ka raha tianao ny idiran' Jesosy eo amin'ny tanànanao zany eo amin'ny toe-ponao zany, raha tianao ny ahitan'izany hoe Jesosy Kristy mijoro amin'ny fiainanao, sokafo fotsiny fonao androany. Moa ten'Andriamanitra Apokalipsy 4:10 izay mahatonga antsika miteny hoe androany mihitsy ilay fotoam-pandresena. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Amen. Androany ilay fotoam-pandraisana rano zanak'ondry. Alleluia. Tsy misy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Androany koa ilay teny filazana azy any am-bavanao, dikan'izany le témoignage voaka eo amin'ny vavanao. Fa volombelona ngeza be mihitsy rehefa manambara voninahitran'Andriamanitra ianao anatin'ny teritery. Tanteraka le Hébreux 13:15, sacrifice de louange. Alléluia. Ninona zavatra atrehantsika dia ataovy opportunité, tsy occasion. Amin'Andriamanitra tsisy occasion fa opportunité ianao. Raha vao misy zavatra mitranga tonga dia opportunité fiderako an'Andriamanitra io zavatra io. Raha vao misy zavatra atrehana entondray ny anehoako an'izany fideran'Andriamanitra mbola tsy nataoko hatramin'izay zany. Raha vao misy zavatra ohatran'ny hoe tsy haiko ny manazava azy dia eo mihitsy ny anehoana an'ilay hoe firam-baovao. Ny atao hoe firam-baovao tsy ilay zavatra efa hay, fa ilay firam-baovao zavatra tsy niomantsika tany an-trano. Izay mahatonga hiteny antsika rehetra hoe asandaty fotsiny ny tanao dia derao Jesosy. Dia anatin'ilay tranga izay iainanao androany, aza vela isy azona ny tananao tsy hideran'Andriamanitra, fa androany Jesosy dia raiko eo natrehan'ny zavatra rehetra ianao, dia raiko eo natrehan'ny olona rehetra ianao, dia raiko eo natrehan'ny trangan-javatra ianao, dia raiko eo natrehan'ny zavatra mety mampiembotra ny maro ianao fa za tsy miembotra Jesosy. Na mikatona raha ny ranomasina Jesosy eo, na tsy sokafanao ary io dia izao Jesosy mandeha amboniny indray zany tsika. Raha tsy avelanao mandeha amboniny indray za dia hoentinao manidina indray zany za. Raha ohatra ka tsy manidina indray zany za dia hoentinao ohatran'ny Filipo tonga dia mipiteria-pita indray. Tsy ilany solution ianao Jesosy. Fantatro fa hainao ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra mavesatra ao am-poko Jesosy dia mahafisika indray hoe ianao no ilaiko. Tena mila anao ny amiko rehetra. Alleluia. Ianao no ilaiko. Ianao no irin'ny foko. Tsy le fivoahako anatin'le fitsapana ny tanjoko, fa firaketako aminao eo anatrehan'ny zavatra izay avelanao atrehako. Za iray aminao no hitako Jesosy, fa tsy za ho hita hoe mahay zavatra. Za miray aminao no mavesatra ao am-poko Andriamanitra. Za sy ianao no anatin'le efitra mangingina, tsy misy teny afaka ohatran'ny teninao Andriamanitra. Ianao no ilaiko, ianao no irin'ny foko. Ianao no irin'ny foko. Ambarao mafy mihitsy amin'ny fonao. Ianao no ilaiko, tario ahitanao, tario. Aferitsika any teneno mafy mihitsy ianao no ilaiko Jesosy, ianao no ilaiko Jesosy, ianao no ilaiko. Ianao no irin'ny foko.
misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo ny amin'izao fotoana sarobidy izao. Za tena mino fa eton'ny fanatrehany. Jesosy dia niteny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia afovoany aho. Inoako fa ny anton'ity fivoriana androany marain'ity dia fivoriana ifantohantsika amin'Andriamanitra irery ihany. Noho ny famonjeny, noho ny fahasoavany, noho ny famondrapony dia nasaintsika tonga eto amin'ity toeranyity hiaraka ny voninahitra azy, angetaeta ny ombona aminy ary tadiofa ny fahatsarana ambony indrindra ho an'izay rehetra tena mahalala n'Andriamanitra. Davida dia nilaza hoe ndray andro eo amin'ny fanatrehany dia tsara lavitra noho ny arivo-taona hiainanao eto ambonin'ny tany. Ndao tsika teny amin'Andriamanitra, tena sokafo ny fonao dia teneno izy: Tompo, tena misaotra raha isan'ny olona mbola nitsongainao sy nitarianao aho hoe eto amin'ny fanatrehanao indray androany. Saotra ny amin'ny fiasa fananao masina, afahako miombona amin'ny teninao, afahako mandraindray fahamarinana avy aminao. Reko sy tsapako atao anatin'ny foko, Tompo, ny asarobidiny fiantsonao sy ny fitiavanao aho, indrindra ny tsenanao aho vao maraina famindrapo. Tsy valim-bavako, tsy faniriako, tsy vita ny etaetako hoe faina, tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra miantra. Mbola mahiratra ny masoko androany, mbola afaka miteny ny vavako androany, mbola afaka miaino ny teninao ny sofiko androany. Zany rehetra zany tsy zavatra maimaimpona tonga ho azy, fa misy miazona dia fantatro fa ny tananao sy ny sandrinao ary ny famindraponao misandrata androany maraina. Daoko izao fotoana izao, fotoana manokana amelomako indray ny etaetako iombona aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy ho tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Maniry ianao azo toerana. Halleluja. Elana tsino an'izay tokony hoe hitsorovavolom-belona androany, fa ataontsika amin'ny heriny. Amen. Raha mbola tsy miveriny Jesosy na zomana amin'ny heriny, fa hiditra vetrantsika ao anaty fampianarana sy sekolim-piombonana kely androany maraina. Firy mangetaita an'izany teny zany androany atsangany antony. Za zao mangetaita koa satria ho an'ny teny ho anareo ny teny ary Andriamanitra no hiteny amintsika. Ny ten'Andriamanitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny vokatra, ny fanitsiana hoentin'ny fiombonana. Tadio fa arakaraky ny anakekezana ho an'Andriamanitra, ny anitsian'Andriamanitra anao ifanaraka amin'ny fahamarinany. Ifanaraka amin'inona hoe? Amin'ny fahamarinany. Hitanareo ny akanjonao zao sy ny fitafinao, raha miakanjo fotsy ianao misy taso lavidavitra ny fahazavana dia ohatran'ny hoe madio be ilay akanjo, fa arakaraky ny tarafan'ilay fahazavananao akaiky no ahitanao ny pentina faran'izay kely indrindra hoe ay tsy fotsy be ohatran'ilay nahitako azy bambaray ty akanjo ty, fa misy pentina tokony ho sasana na fafana. Dia ohatr'izay mihitsy isika amin'ny sekoly iarahantsika amin'Andriamanitra. Isaky ny misy teny omen'Andriamanitra dia velarin'Andriamanitra eo masonao tarafin'ny teny ny ao anatinao, dia eo ianao ny manitsana sy mandray fanitsiana avy amin'Andriamanitra arakarak'izay androsoanao miaraka aminy. Noho izany no mahafinaritra indrindra amin'ny sekolin'ny fiainana dia ny fahatsapan'ny olona anankiray ao anatin'ny fony alala fa ny fiarahany amin'Andriamanitra dia mandroso isan'andro. Ny fandrosoanao dia refesina amin'ny fiovamponao manahaka an'i Jesosy isan'andro. Misy zavatra hitanao mifandona amin'ny teny ao anatinao. Zay mahatonga milaza hoe aza manamelo tena, aza manamelo tena. Ka milaza hoe za ve dia mbola hoenon'Andriamanitra, za ary loatra zao nefa ohatr'izao ny tenin'Andriamanitra reko isan'andro. Non, tsy ezaka ao no manaisotra an'io.
ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika dia ny etaetatsika mifanaraka amin'ny etaetany ho atsika, mifampitady ao anatin'ny etaeta amin'Andriamanitra. Hovay ny toerana misy ny etaetanao, ataovy mihoatra ny fanananao faniriana ny anahaka an' Jesosy. Dia angatao ny fanamasina isan'andro. Fanamasina hoento amin'ny taridalanao a. Fanamasina hoento amin'ny fahatanterahany sitraponao isan'andro a, ayanavaka ny volontéko na ny sitrapoko, miatrika ny sitraponao, ny amiko isan'andro. Zany hoe mahatonga antsika vao mifomaraintsika dia mety hoe tsy akira ilay izy fa mbavaka, fa ataoko akira kely ilay izy hoe isan'andro atompo milanao, isan'ora tompo milanao, isa-minitra isa-tsekola tompo milanao, isan'andro atompo milanao, isan'ora tompo milanao, isa-minitra isa-tsekondra tompo milanao, ny fonisako ny fanahiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilanao, eo akaikinao iantompo no matsara itoetra tsy ananaya, tompo milanao, tompo milanao. Fiangonanao ho aisika, ho aisika dia anao mamaly ho any amin'i Jesosy. Amen. Jesosy Kristy dia nananatra fiangonana anankiray. Eto mila fantatsika tsara olo ty fahamarinana ity, satria ny devoly fetsy fomba fampianaran'ny diso mandresy lahatra ny fon'ny olona no amin'iliny lalana ny fifantohan'ny olona hiaina matoritory ao anaty fahotana. Mafantatro fa misy karazana fampianarana mandrotsorotsy, mahatonga anao azo aina na manota fa noho ny fahasoavany, noho ny famindram-pony. Dia androany ho jerentsika hoe inona ny nananaran'i Jesosy fiangonana anankiray ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia hiainga amin'izay tsika hoe ny fanitsiana ho entin'ny communion na ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Apokalipsy toko 2 manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 9. Fa ny andininy 20 no raisitsika manokana. Io afatra io dia nomen'i Jesosy ho an'ny Tiatira. Daso vakiako vetivety mihitsy ho an'ny Tiatira ray manontolo hoe ary sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira izao. Tiatira, izao no lazainy zanak'Andriamanitra Jesosy io, izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Miresaka izy mikasika momba ny asa eto, ary mandanja ny asa rehetra Andriamanitra. Jesosy io miteny eo amin'ny fiangonana Tiatira io, 20. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tena no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloky, na hoe miséduire amin'ny teny frantsay, manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hinana hena naterina tamin'ny sampy. Nomeko andro bebany izy nefa tsy netiny bebaka tamin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamahako eo ampandrina izy, ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy bebaka amin'ny asan-dra vehivavy izy.
ary hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izany mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo zay sisany Tiatira dia zay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalon'ny Satana dia zao no lazaiko tsy ho viasarako eto anafa ianareo kanefa zay naninareo dia tany mafy mandra-piaviko ary zay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary andry azy amin'ny tehimby izy ka norotoro azy toy ny fanorotoro vilany-tany dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko ary omeko azy mikintana fitarikandro zay manatsofonaoko izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Jesosy miresaka amina fiangonana ny Tiatira. Jereo tsara ny zavatra niteneniny Jesosy ho an'ny fiangonana. Ary rehefa miresaka Jesosy mivantana amin'ny fiangonana dia miresaka amiko izy sy miresaka aminao koa. Dia amin'ny 9 izy tena niteny mihitsiny misy karazana fampianarana. Dia Jereo teny mihitsy io fampianarana. Io fampianarana io dia hoentiny fanahany Jezebela ao am-piangonana. Matoa Jesosy miteny io tafiditra ao am-piangonana ny fanahany Jezebela. Iza moa Jezebela? Jezebela dia vadin'ny mpanjaka Ahaba, mpanjakan'i Israely, zanaky ny mpanjakan'i Sidôna izy. Jezebela dia manana firaketana mafy amin'ny sampy Bala sy Astarta, andriambavin'ny Sidônianina. Jezebela dia nametraka sy manery ny Israely iankohaka amin'ny Bala ary nanenjika amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'izany ny tantara nanenjehany any Elipa aminany. Mampiasa ny fahefany Jezebela ifehezany sy baikony amin'ny heviny sy ny fieverany amavadin'ny mpanjaka Ahaba azy ny anaisotra ny fony Israely tsy ho amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely zay nivavahany fa amin'ny Bala Peora zay andriaman-kafa sampy natao tanana. Jezebela dia mpijangajanga sy mpanompo sampy. Ary hitantsika fa amin'ny bokin'ny Apokalipsy Andriamanitra dia nanaitra ny fiangonana tany Tiatira, nananatra ny fiangonana tany Tiatira Jesosy. Ary hitantsika izany tamin'ilay teny mivakitsika teo fa niresaka Jesosy Kristy ny amin'ny hoe mpaminany vavy sandoka, mpaminany sandoka. Ozy izy manoloko na koa miseduire ny mpanompon'Andriamanitra hijangajanga. Io fanahy io raha vao miparitaka ao anatin'ny fiangonana na lehibe na kely dia mampatory ny fiangonana tsy hanana ny fifantohana amin'ny Jesosy Kristy fa mandrimandry miafina ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra fotsiny. Nefa eto tsy Rodolfo Dafinierivo fa Jesosy avy any Nazareta no miteny Apokalipsy 2:2 fa tsy akasitran'Andriamanitra zany. Tsy akasitran'Andriamanitra. Tsy mitombona zany ny filazana hoe rehefa nandrainy Jesosy fotsiny dia tonga dia d'office miditry ny lanitra mandrakizay. Tsy possible koa no hoe tsara fanahy be ianao sy tena mety be ny toe-pananao nefa tsisy an' Jesosy dia milaza ianao ao any an-danitra. Tsy nataonao fa noho ny fahasoavana ny amonjenanao fa misy idirany amin'ny fanekenao ijoro ho amasininy ny fahafahanao ho fantany amin'ny fotoam-pampakarana anao. Raha ohatra ka mety ny zavatra dia niteny Jesosy za fotsiny raisina dia mety fa na mijangajanga na mandainga na mangalatra na manodina na manao miaina amin'ny tsy fahamarinana dia miaina ny famindram-poko. Afaka miteny an'izany Jesosy fa vakio tsara ny Apokalipsy ry fiangonana dia mangata amin'Andriamanitra. Vakio meko alalany nareo tena maky ny Apokalipsy 2:2 sy ny Apokalipsy 2:3 ray manontolo. Misy afatra ao amin'ny fiangonanao ary misy fananaranao mba hahatonga ny fiangonana hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Io tsy any amin'ny Genesis fa ny amin'ny Omega ny fiangonana. Apokalipsy tena eto
ny amin'ny fanahy mampiasa ny fiangonana sy miasa amin'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Mampiditra fampianaran-diso sy mampitoetra ho tony miaina fahotana. Raha io Apokalipsy 2:2-20 dia io ny rôle ny fanahin Jezebela tafiditra ao amin'ny fiangonana, mampiditra fampianaran-diso sy mampitoetra ho tony miaina fahotana ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra io fanahy io. Fampianarana mampety ny mpino sy ny fiangonana mbola mitoetra eo amin'ny nofo kanefa te hiseho ara-panahy. Fampianarana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miteny zavatra tsy tena manondro ny firaiketam-po amin'Andriamanitra fa amin'olona zavatra. Rehefa ianao manatrika fampianarana, rava le fivoriana, moain Jesosy fa le mpanompon'Andriamanitra no hita. Na zavatra ny voizina Jezebela ny ambadika izay. Ny fanahin Jezebela tsy ampifantoka anao amin'ny Jesosy apakatra anao zany, fa ny fanahin Jezebela mamily lalana ahatonga anao hijery olona na zavatra. Dia le izy tsy ampoizinao, Jesosy ny voiziny, fa amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny lalana amin'ny fifatoanao hitoky amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Jesosy hoe hoeto izay dia mangataka Jesosy ampahirato ny masom-panahinay, fa tena kely sy akaiky ny fotoam-pampakarana anay, mba tsy handananay amin'ny hafanam-po dia hikatsaka sy ombona aminao ihany, nefa sanatria diso lalana eo am-panomponanao. Averiko ty afatra ty dia afatra tena ampiombona anao amin'Andriamanitra, ary afatra tena avy amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Io fanahin Jezebely io, raha io Apokalipsy 2:20 jerena, dia fanahy mampifamatotra ny finoana ao an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Ny cible n'io fampianarana io, ny tanjon'io fampianarana io dia andrava sy ho ao anatinao ny fijoroanao sy ny faharetan'ny finoanao miraikitra amin'ny Jesosy. Hitanareo, io fampianarana io zany rehefa atao bambaray io avy amin'ny fanahin Jezebely io, dia io fanahy io tsy hamela an'izay mitory ny anaran'i Jesosy hijoro an'i Jesosy zany. Raha ohatra zany zao mitondra fampianarana anankiray nefa tsy miaina an'izay zavatra sain'Andriamanitra toriko, dia manambara fa mpitaribato vilam-bava aho, sady tsy tafiditra ny tsy mampiditra. Fa nizaraiko teto fa rehefa nisokatra ny fiaran'ny Noa dia nohanina sain'Andriamanitra nanokatra azy. Fa rehefa nakatona ny fiaran'ny Noa, jereo amin'ny bokin'ny Genesis misy ny tantaran'ny Noa, Andriamanitra nanakatona azy. Mba fantatrao, Andriamanitra maniraka anokatra satria izy malala izay ho ampidirina. Tsy napetrany tamin'ny Noa satria tsy décision Noa ny anakatona, fa izy malala hoe reto le ampy dia akatony amin'izay rehefa avy eo. Noho izany ny mpampianatra afaka mizara fa nyantoka ao anaty fampakarana dia misy ifandraisany amin'ilay fampianarana. Ampijoro anao ve ilay fampianarana, ary nampijoro an'ilay mpitarika ve ilay fampianarana. Eo ny alalàna fa misy Jezebela ao amin'ilay fiangonana nefa délivrer ilay fiangonana. Eto tsy mikondane niza niza, fa mampatsiaro ny rehetra satria antso zao andrahana zao, antso anaitra ny fiangonana hitodika marina ao anatin'ny fampianarana andrasan'Andriamanitra, anomana ny zanany ho akarina ho aminy. Halleluja. Io fanahy Jezebely io fetsy, io mampifamatotra ny finoanao an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, mampiala ny finoa sy ny fijoroanao tsy ho amin'ny fahamarinana tanteraka. Mahatonga ny mpino tsy voatahiry eo amin'ny Kristy fa variana amin'ny vola, arena, fahafinaretana eto an-tany fotsiny, na ny motivation anao eo am-panompona azy sy ny hetsika mahatonga anao hanompo, tsy tena mifoto tany amin'izay zavatra sain'Andriamanitra tao intsony,
fa mikipitsopitso ny velany zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Tandremo, reny fampianarany reny tsisy fifanaratsana ho anao, tsisy fiafarana tsara ho anao, tsy hitondranao any amin'ny ray fa fahaverezana. Maro ny afatra sy toroteny amin'izao mampitoetra anao atoritory, manana retim-panahy tsara fiombonana amin'i Jesosy, manafisafy tsy ahatonga anao karazan'olona tahaka andry Petera maty maritiorany finoany. Ny fiangonana voalohany afaka mijoro ao anaty fahasahiana noho ny fahalalany an'Andriamanitra sy ny fananany antoka ny fisininy mandrakizay ho ambony no ty tany lalovantsika ity, izay 70 taona 80 taona iainantsika mandalo eto ity. Reny karazan'olona reny tena vitany joro ohatra ny Stefana, ny apôstôlon'i Jesosy rehetra maty maritiorany finoana azy daholo. Raha mipetraka androany ny fanontana sy baraingo ho antsika fiangonana androany, raha misy ataky eto androany maraina, toe mijoroza sa ho an'i Kristy fa hotifiriny azakanao hijoro eto ve ny fampianarana zay renao hatramin'izay. Raha mampitodika amin'ny tany ny fampianarana, tsy maty ho an'i Kristy zany ianao satria teo ambinany atongavanao eto. Fa raha communion amin'Andriamanitra ny atongavanao eto, niza nozongozona anao, na hotifiriny ianao na holefonina maritiora voalohany rahasalama fa ianao manaraka. Halleluja! Satria ilaina fijoroana ho an'Andriamanitra ny fanompona, ny fampianarana tsy mampiorina ny finonao iombona amin'i Jesosy. Elao! Misy Jezebela ao ambadika izany. Betsaka amin'izao ny fampianarana tsy mampitoetra anao ao amin'ny Kristy, atonga anao tsy hibebaka, atonga anao tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io fampianarana io milaza fa tsy maninona na ratsy fitondran-tena azy ianao, fa rehefa eo amin'ny tombo fotsiny dia voavonjy ianao. Fa mba ndriana adrisa ny fiantsonana izany, fa tsy fahamarinana velively. Fampianarana misarik'olona, anarak'olona, fa tsy anaraka an'i Jesosy. Rava ny fivoriana, zay tsy te heny pasteur hafa zany. Fampianarana ray ihany no henoinay. Ny anay pasteur anay malemy fanahy rehefa miteny, tsy masika. Izy tsy manakana anay tsy ara-matory zany alohan'ny mariage. Tsy le pasteur mitovy amin'ny Rodolphe. Fa na ny Jezebela no ambadika izany. Tsy masika nera miteny ohatr'izany fa hentitra e. Ny marina, ny familin-dalana anao tsy ho amin'ny fahamarinana, fa amin'ny anganogano dia tsy azahoanao antoka ao anatin'ny fo ny tena fahamarinana eo ananao amin'Andriamanitra. Zany fampianarana zany ny atao hoe fampianarana mihetsika ao ambadiky ny manipulation. Ny tanjon'io fanahy io dia manoloko na miséduire ozy izy ny teny frantsay ny olona amin'ny faminaniana be fotsiny. Faminaniana be, zay le mampaminany sandoka azy. Fampianarana mampifototra anao amin'ny faminaniana sy fahasoavana zay ampiasan'Andriamanitra ny olona. Ohatry ny avy amin'Andriamanitra zany fa tsy ahitana toetra sy toe-panaraka an'Andriamanitra mihitsiny. Ary ny problema ao anatin'le izy, tsy zakan'izay mitondra azy le fahasoavana. Fa ny olona mitondra n'io fanahy io matetika feno avinavina, mitoky valeur ny fiantsoana azy. Lasa mampiditra ny tombam-bidiny amin'izay fanomezana ny men'Andriamanitra azy. Makafy dia raha vao ohatra ka tsy ajaina na sendra tsy mifanaraka amin'ny fisaina ny zavatra mitranga, dia tonga dia miritina sy miavinavina. Fanan'Andriamanitra ve zany? Jereo masona kekinao tarazondry jezy daholo zany. Jezebel ao anatin'io fampanantenana arena, ty tanty fotsiny fanotoem-potsy misy hitarafana an' Jesosy Kristy velona ao anaty mihitsy. Zany hoe ny fototra ao ambadiky na faminanina io na fampianarana io, zay hoentin'io fanahy io dia ny eto ihany.
ny atonganao azo antoka ananganao ampira eto fanjakana eto. Dia jereo tsara ny zavatra misy. Rehefa io fanahy Jezebely io mampiasa amin'ny fiangonana dia miady ny mpanompon'Andriamanitra. Maninona miady? Satria ilay toe-mpanaraka an'Andriamanitra absent tsy ao. Mifaninana. Raha misy fanitsiana mahitsy ohatr'izany lazaiko izany dia lazaina fa mialina satria tsy te hiala amin'ny fanao. Raha misy tenim-pahamarinana tonga satria lavina fa tsy te hiova, efa zakany Jezebely hatrany amin'ny tsinamaintiny. Dia sorena fa tsy mahazaka fanitsiana intsony. Ny correction na ny fanitsiana ho an'ny Tiatira, tsy olona nandefa an'io fa Andriamanitra. Mba vakio re. Indrindra andininy faharoapolo, vakio. Ary io tanjony fampianaran'i Jezebely io, ianao anambe fotsiny, manam-pahefana, manosika ianao ity izao tontolo izao sy ny fiainana eto. Fenao avinavina fa tsy manota mihitsy ianao raha miavinavina, satria mba afaka hiady ho anao kely ihany hono. Na mihodina amin'Andriamanitra aza matoritory satria tsy mampaninona fa ilay Andriamanitra izay mampiasa dia mpamindra fo. Voizina ny fahafahanao manana toetra tsy mendrika hampandefitra an'Andriamanitra. Manome vahana ny sitrapony nofo fa tsy mampandefitra ny mombanao eo anatria ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahazaka anao anona ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izany ny fanahy Jezebely. Mampianatra ny olona hampiasa an'Andriamanitra ianao atateraka ny sitrapo maha-olona, fa tsy mampijoro ny olona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mampianatra ny olona hampiasa an'Andriamanitra amaly ny sitraponao. Zay Jezebely. Isaka ny tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, ina indray no azoko amin'Andriamanitra. Zao ny zavatra n'Andriamanitra atao. Iva io olana io, zavatra ty ivelany safosafono io fampianarana io, fa tsy mitondra fanovana any anaty zany. Zay no alalala hoe tonga ao anaty fivoriana misy ny fanahy Jezebela ianao. Matetika io fanahy Jezebela io dia milaza fa mahita, kanefa tsisy ninina hitany akory. Maminany mandainga avy amin'ny imagination fa Andriamanitra nefa tsy niteny taminy akory. Ary misy zavatra indraindray antsonoana io fanahy io ny olona, azahoany izay rehetra repotra ao anatin'ny filana, satria arona ray daholo izay tariny nofo mijinja fahaverezana. Galatiana 5:5 vakio. Ary Jesosy mihitsy no nilaza ny boky Mateo, Marka, Luka, Jona. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa ny teny Jesosy fa ny mpanota ozy izy sy ny ratsy fanany fatrapitady famantarana. Noho izany tafiditra ao anatin'ny jonony ianao raha vesaran'ny nofo eo am-pitadiavana an'Andriamanitra. Fotoan'izao ry fiangonana koa, satria ny olona tsy ampy fahalalana an'Andriamanitra sady vesaran'ny ota dia fatrapitady famantarana sy fahagagana, dia mora fitahana manjary miankina sy miraikitra amin'ny faminaniana ny finoanao fa tsy amin'ny tenin'Andriamanitra intsony. Manomboka fafany ao amin'izay karazam-pahasoavana manery ny fonao hitady an'Andriamanitra amin'ny filana, ny fifantona sy fisokafa amin'ny fiainam-panahinao iraiki-po amin'Andriamanitra. Mandrava communion zany fampianarana zany. Mandrava communion. Lasa tsy tenin'Andriamanitra intsony, tsy toe-mpanaraka an'Andriamanitra intsony. No antony ny etaeta ao am-ponao fa ny hovalian'Andriamanitra amin'izay zavatra maty irenao fotsiny. Dia zao tezainy ianao mihodinkodina ao anaty profesia amin'izay. Ahodikodina ao anaty profesia. Raha tsy misokatra tsara amin'ny masom-panahinao dia tsy hitanao ireo porofom-panehoana voalazan'i Jesosy eo amin'ny Tiatira sy ny fiangonan'ny Tiatira ireo hoe tena misy Jezebela ao anatin'izany, misy fanahy Jezebela miasa ao anatin'izany. Fa eto milaza ny teny mpaminany ozy izy nefa manoloko ny mpanompoka hijangajanga. Manao antsoavo aho, nao antsika mpanompon'Andriamanitra, nao antsika zanak'Andriamanitra, raha sanatria
ka mamaky an'io teny io anao aza manamary tena raha mbola hitanao misy profo trasina jezebela beba rehefa mbola mety raha mbola isany velona ianao misy atenainy miangavy ianao ako zao fotoana zao tsy fotoana ienona teny fotsiny fotoana antsina toe-po fanatrika amin'ny teny zay tonga alefan'i Jesosy ao anatsika mba hiainantsika amin'ny fiainany sy tonga antsika ho ao aminy tanteraka verena amin'ny fahamarinana misokatra ao amin'ny baiboly ny fahamarinana rehetra tovoziny Jezebela ary zay no mahatonga azy mamitaka fiangonana satria raha tsy baiboly no ampiasainy tsy tonga ho mpiangonana izy fa zao tapenan'io fanahy io no masom-panahin'ny olona tsy ao amin'ny teny fahamarinana fa ampidiriny amin'le hevitra sy anganongano avy amin'ny fandinihan'ny teny namboamboarina ampifangarony ny sampy mampiasa teny anohana ny heviny fa tsy mivavaka mba ho tarihan'ny teny anitsy ny hevitra tsy mety rehetra satria mahasoa ny teny mpahamarinana ho fanitsiany izay diso aoka sika ho mailo rehefa tonga ny mpampianatra ny teny na izaho pasteur Rodolphe Dafnirivo azy mangataha amin'ny fanahy masina tsara mba hanananao discernement matanjaka ny amin'ny zavatra zaraiko rehetrarehetra dia engany Andriamanitra zay tompon'izany teny zany anokatra ny fonao hampahalalano ny marina ahatonga anao tsy ho voafitaka fa zao vanim-potoana iainantsika zao saison iandrasana isa minitra ny fiverenan'i Jesosy maro ny mpampiditra-hevitra sy fahalalana mampisaraka anao amin'ny tena fahamarinan'ny teny velona rehefa mandroso ianao ka miaino tsara ny fampianarana avy amin'ny fanahin'i Jezebela dia fantatrao fa tsy misy voaraka an'Andriamanitra mampiorina tsara amin'ny ara-panahinao ny vokatra amin'ny fampianarana hoentiny teny manaitaitra fotsiny tsy izy fiatraikany amin'ny fijoroanao lalina miaraka amin'Andriamanitra fa mahatonga anao iorakoraka amin'ny vahaolana eto an-tany ihany be io fanahy io manao ny fiangonana tena zay mihitsy ny hitarian'io fanahy io ny olona manao ny fiangonana ho vonjy rano vaky fa tsy fampiorena mpanahy fitoriana ataon'io fanahy io ohatrany mety tsy mahafinaritra be zany manaitra ety ivelany amin'ny zavatra rehetra zay sariana ny masonao mba ho ao aminy satria mitarika fanahy be dia be ary mambabo olona be dia be anarak'olona foto-kevitra fampianarana amin'ny alalan'ny fanehom-pamantarana mamitaka tsy fahagagana efa miaina amin'ny Matthieu 24 tsika zao efa ao anatintsika zao efa be dia be ny mpaminany sandoka ny apôstôly tsy izy tsy avy amin'Andriamanitra io voalazany apokalipsy mamakio a baiboly zao lazaiko aminareo tena miteny aminareo ary fiangonana raiso ny baiboly dia vakio tsara dia mangataha ny fanamasina mihitsy ny mpamakiana azy mba vakio ny apokalipsy toko faharoa sy ny toko fahatelo ozy izy Jesosy milaza ny teninao apôstôly kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana fa maninona ny sinagoga ny Satana nazavainy tompo an'aly sinagoga ny Satana io misy ota mamatotra ny olona efa seza fiandriananao am-pony mampahazo aina ny Satana tsy vitanao mihitsy mibebaka amin'io efa vita jobily ela loatra nareo sy le toetra isaky ny tonga ny teny renao ihany hoe manindron'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny fa ny ao anatinao malaina aniova satria eritreretinao fa mbola mety le prinsipa ny ainanao hatramin'izay vitsy ny olona mavita mivavaka hoe tompo ty avinaviko ty tena esory za be fialonany ty tena tsy tiako sony vitsy miteny fa raha miteny izy hoe nandainga tompo fa mifona vita ny miteny an'izany fa le fototra ao anatiny an'le avinavina sy fialona sika le tena any anaty le otany anaty zay le seza fiandrianany Satana nefa io seza fiandrianany Satana io le fahazarany ratsy efa mamaka ao anatin'ny olona zay misarika ota be dia be atonga ny olona tsy ho tafavoaka amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra dia jereo ny apokalipsy toko faharoa sy ny toko fahatelo fa efa mandehandeha eto ambony tany io fanahy amin'ny Jezebely io amin'izao dia inona ny zavatra ataony manindry anao izy amin'ny akanjo
manindry anao izy amin'ny fitaovana raity, manindry anao izy amin'ny jety. Dia ny fiangonana koa amin'izany zao tontolo zao, satria mimitsoka ny ekônômia ny tany mihitsy amin'ny ankapobeny, fa tsy hoe teto Madagasikara ihany gera ery gera atsy, io zany tsisy resaka hoe ahoana, fa Jesosy koa ny tena hoe ratsy zao fiainana zao. Dia manomboka vitsy, ary Jesosy ny teny aza matahotra riondro vitsy, satria vitsy sisa no azon'Andriamanitra anaraka azy. Anaiky izany fampianarana izany fa be dia be raha mbola tafiditra ao anatin'io clan io dia miala tsiny. Efa nasehon'i Jesosy anay ny fahamarinana, ary nasehon'i Jesosy antsika ny fahamarinana. Dia aloha miazona ny marina mandra-pahatonga amin'ny fotoam-pampakarana. Halleloja. Za tsy miteny hoe izay rehetra manana jety sy hoe nitahian'Andriamanitra koloha ratsy daholo. Non, tsy izay le izy. Fa le izy le fampianarana mihitsiny ny mametraka ao anatin'izay olona ampiasain'Andriamanitra ka manana an'izany, hitoky amin'ny fananany mba hanjonoan'ny olona hoe zany izay rehefa manompo an'Andriamanitra. Non. Dia ndana jereo vao ny prinsipe an'Andriamanitra, telo herinandro antsika nijery an'izay. Joba nijeren'Andriamanitra fa olo marina sy mahitsy fa nisy zavatra tsy nety tao anatiny, dia nizahan'Andriamanitra toetra, fa fan'Andriamanitra daholo ny passé rehetra sy ny fananany. Fa jereo vao mivavaka ho ansaka izy nitan'Andriamanitra io nanana fo, naveriny avoroeny noho ny teo, zany hoe tsy le teo zany efa nampialina ny devoly. Ianao ne manambona an'io e. Ny devoly no souleve voalohany, ny resaka voalohany mikasika mba ny fanambinana, fa tsy Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy miconsidere ny fananana ho fanambinana. Tsy fampianarana avy amin'ny Jehovah zany. Fatany fotsiny fa tokony anao dia omenina mihoatra voroeny azy. Noho izany aza mitoko mihitsy sy mamaritra ny zavatra ananana ho fanambinana avy amin'Andriamanitra. Fiaina normal zany rehefa mety amin'Andriamanitra ny toe-po. Noho izany aza sarihana amin'izany ny fifantohana, hifantoka amin'ny zavatra omena Andriamanitra, mifantoha amin'Andriamanitra sy ny fiombonana aminy. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Zay le lazaiko jereo Genesis, Kaina ane nandositra fanatrehany nefa nanangana cité. Dubai ane tsy kristianina. Afaka ataony manana ny zavatra rehetra tsisy Andriamanitra. Satria zao tontolo zao eo tanan'ilay ratsy. Fa Andriamanitra afaka manome anao ny zavatra rehetra. Rehefa mety ny toe-ponao ry Joba, rehefa mivavaka ho ansakaizanao ianao, madio apo ianao, tsy io miantony. Hitanareo mahatonga ny olona hoe io ny antony mampialina olona ao amin'ny fiangonana. Zakaga 20 taona le olona manompo an'Andriamanitra, mbola tavela ao anatin'ny fialonan'olona manana foana. Satria le fampianarana mametraka fa ny olona anankiray matoa ambinina dia tahian'Andriamanitra izy. Ny fitahian'Andriamanitra tsy arena, fa ny fitahian Jehovah mampanankarena. Somary teka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Noho izany ny fitahiana voalohany ny fonao io. Tsy mahakasika ianao tsony nizaniza manambeto amin'ity tany ity, fa ny zavatra anananao mihoatra lavitra noho ny zavatra ity tany masinao. Kristy ao anatinao, fanantenana amin'ny voninahitra, mihoatra lavitra. Halleluja. Halleluja. Jauna voalohany toko faharoa 5:5 ka hatramin'ny 5:12. Tsika koa tia an'io Jauna io. Jauna voalohany toko faharoa 5:12. Aza tia zao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Zay zany no mahatonga an'ilay fialonana. Mbola ao anatinao navinavina rehefa manambe ianao, satria tsy ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Satria tia zao tontolo zao ianao, mazava be. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia filan'ny nofo sy ny firehakin'ny maso, ary ndreka momba izao fiainan'izao dia tsy avy amin'ny ray, tsy avy amin'ny ray, fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Zava-misy amin'izany dia mametraka ny sary an-tsaina, misarika olona, anarak'olona. Satria rehefa miaino an'ireny fampianaran'ireny ianao dia zao ny zavatra mitranga, zao ny tonga omponao. Pastera tena hafa mihitsy iny, malefaka, mahay mitory teny,
tsy dia sarotiny be amin'ny fiainam-pahamasinana zany. Mitory be fotsiny izy momba ny fahasoavana, satria amin'io pasteranay io ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny toriny dia izay mihitsy mahita miova folo. Tena sorivino fa miova folo. Ampy ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny fahasoavana mitonanao hibebaka. Tandremo re olona ny fanahin'i Jezebela. Tandremo ny fanahin'i Jezebela. Manoloko, séduire. Jezebela tsy ampijoro anao zany. Io fanahy mitondra fampianaran-diso, misarika sy manipule ary manomboka manamaivana ny anaran'i Jesosy, maningotra tsy kelikely ny fahefana, tsy todian'ny olona amin'ny mpamonjony fa mamerina ny olona ho amin'i Jehovah. Judaïsme. Mamerina ny olona any amin'ny Ancien Testament Jezebela. Rehefa tsy azo nanao ekoaka amin'ny hazo dia Andriamanitra tsisy Kristy indray. Io fampianarana tonga dia miteny hoe tsy mahazo mivavaka amin'i Jesosy zany fa amin'Andriamanitra ray ihany. Dia averina any amin'ny altaran'i Moïse ianao, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah. Ny anaran'i Jesosy tsy ampiasaina. Io fanahin'i Jezebela no ambadika io. Eno ty fahamarinany ity. Eno ty fahamarinany ity. Ohatry ny mariny zany ny zavatra teneniny. Fa diso le izy. Jesosy ny teny, tsy ho vavolombelon'i Jehovah nanomezana ny fanahy masina, fa ho vavolombelon'i Jesosy ianao. Ianao témoin de Jésus, fa tsy témoin de Jéhovah. Vakio tsara ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Inona ny teny ao? Azo erareo amin'ny latsan'ny fanahy masina ao anatinareo dia ho vavolombeloko ianareo any Jerosalema. Vavolombelona iza ozy? Iza no teny an'io? Jesosy ene tadidio la endriky Jehovah hita maso amonjony olona. Zasy ny ray dia iray ihany. Ary ny fanahy masina la endriky Jesosy tsy hita maso eo amin'ny olona, ao anatin'ny olona. Satria ozy Jesosy izy anambara fa tsy anana avy aminy izy na teny ninona omenanareo, fa zay ato anatiko no entiny ho ao aminareo. Satria ny kopian'ny olona tanteraka amonjy ny olona, zay mahamesia azy. Dia tsisy olombelona na tanteraka sy na fen'ny fepetra na mefafapony fitsaran'Andriamanitra anome mesia ny olombelona afa-tsy Jesosy rery ihany. Noho izany tsy makany amin'ny ray tsisy Jesosy ianao, afaka mivavaka amin'ny Jesosy. Ninona angatahanareo amin'ny anarako? Raha mivavaka amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany. Afaka ianao miantso an'Andriamanitra, tsy olana nasendra tafa antso ianao ny Jehovah Andriamanitra, fa ataovy hoe Jehovah rain' Jesosy Kristy. Fa amin'izao efa misy Jehovah hafa amin'ny altaran'ny testamenta taloha. Maro amin'izao tsy mitory tenin'Andriamanitra intsony. Tsy mitory tenin'Andriamanitra intsony fa traikefa-ra-panahy toriny. Fampianaran-diso. Mampianatra anao any amin'ny tontolo ara-panahy hafa amin'izay. Ataony greffe na ohatrany hoe ampikambaniny amin'ny tontolo monde mystique, fiantsoana azy amin'ny teny frantsay, tontolo ara-panahy mahagaga ivelan'Andriamanitra ny Baiboly. Zany no mahatonga ny sasany ao anaty Baiboly tsisy an'izany hoe voyage astral zany. Tsisy an'izany ao anaty Baiboly. Tenin'Andriamanitra koa tsy misy an'izany hoe mialeto ny fanahiko dia makary. Fampiresahana évangélique zany. Ny fanahy hafa rehetra miasa eto ambonin'ny tany akoatry ny fanahy masin'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ka fanahy inona ny tsono vavolombelona akoatry ny Saint-Esprit? Fa tsy avy amin'i Jesosy zany.
olona miambina fa zany rehetra zany koa dia mbola irajezy daholy ny ao ambadika zany fanahy zany Jezebela. Io fampianarana io tsy ampifototra anao ny amin'ny essentiel zany. Ifandraisanao fiombonanao amin'ny Jesosy. Fa io fanahy io mamilivily mampiditra zavatra be dia be. Aloha azavaiko mihitsy aloha io apokalypsy toko 4:20 fa tsy arotro. Tsy arotro. Fa tena tiako mihitsy ny fiangonana ifolo masom-panahy ny androany alala ny fahamarin'io teny ho an'ity aty io. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, mandefitra ozy. Izay milaza ny teny mpaminana ny vavaka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hitsangajanga sinana enina terina tamin'ny sampy. Tafiditra ao mpaminana ny sandoka. Tafiditra ao anatin'io teny io fandeferana amin'ny ota. Jesosy io mananatra io fa tsy rodolfa. Dia raha tezitra ianareo apokalypsy ro vitiny. Fon'Andriamanitra. Azotehaka ho an'i Jesosy. Halleluja. Dia nareo ve tsy mahita fa fijangajangana efa am-piangonana amin'izao? Sujet tsy dia kitihana intsony. Satria ilay rafitra tsisy afaka mijoro intsony ny olona hiteny sy hanitsy. Fa tonga amin'ny fitenindry zalahy tanora hoe capot des dents. Hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Ao daholo. Mingavy ianao aza lalovina amin'ny fiainam-panahinao. Aza sorena raha ohatra ka tonga izany teny izany. Fa sao dia mba antso farany tokony hiverenana reto. Fibebana ny tanjony ty afatra ity fa tsy fitifirany. Raha tsy hakenao io dia mieritreritra ianao ciblé voatifitra. Rehefa tsy bebaka ianao dia ohatran'ny hoe mitifitra azy satria izy miaina ao anatin'ilay izy. Ary izay mety ahevitsy ny olona azaka teny mpahamarinana ohatr'izany. Evitsy ilay izy satria nahoana be dia be ny mahatsiaro voatifitra fa malaina mibebaka. Dia nefa rana lasa ilay pastera mitoroko ny tondronao fa iza koa io. Zaka. Zany Rodolphe davy ny arivo. Ny rahana hitory fa tsy mpanarivo. Tory ny tompo amin'ny fanetretena. Za tsy hidongona ena. Asitehaka ho an'i Jesosy. Amen. Manomboka. Manova. Sy mamotsitra anao iainao anaty fahotana tsikelikely ny fampianarana. Niafina le izy ao anatin'ilay mesazy. Renao hoe tena voasafisafy be mihitsy ianao tsy bebaka fotriny anam-piadanana noho ny fahasoavana zany. Lasa ohatrany hoe akasitrahan'Andriamanitra ao anaty otany ny mpanompon'Andriamanitra zay norma noho ny fahasoavana. Ny définition ny fahasoavana mihitsy ny naviliny Jezebela ho any amin'tsizy. Ny famaritana ny atao hoe fahasoavana. Manosika ny ao anatinao tsikelikely, anaiky fa mety ny jangajanga kely satria manompo an'Andriamanitra ihany. Ary ny tena ratsy rehefa miseho le vokatra amin'ny fampiasan'Andriamanitra dia miezaka manamary tena mialaka ambadiky ny ota. Dia iny lazaiko omaly. Rehefa mitranga mirakla be dia be ny olona ny averinao ny ovafo izy milaza aminao fa ny ovafo reny olona ireny nanolo tena ho an'i Jesosy fotsiny izy no mirakla. Za victime an'izany. Nanontaniany Jesosy, aiza daholo ny olona nitorianao teny hatramin'izay nandray fahagagana. Mahafantatra an'izany Madagasikara ray vohatra fa nampiasain'Andriamanitra ary samy mijoro vavolombelona fa mbola tsy nanao torohikazona mirakla na indray mandeha fa koa ho very raha nanao an'izany taman'olona niza. Nampiasain'Andriamanitra tamin'izany fa zao ny problème tsy avonjy ny mirakla. Nisy olona sitrana omaly dia marandre raha afaka pitso. Dia miantso izy, iny efa sitrana pastera fa zao ndray. Dia teo nietrehitra hoe ary tao lasa vonjy rano vaky fotsiny ary ty mirakla ity. Dia nomboka nanontany Jesosy, aiza reny olony ireny? Zao message zao, zao afatra zao no afatra nangana anao. Ao anaty fiombonana ianao mety reniko Rodolphe amin'ny 12 fa atsoy Jesosy fa amaly ianao izy. Zany nanomezana ny fanamasina tsirairay eny an-tampon-dohan'ny olona fa tsy hoe petera rery ny nanana.
dia nanatona amin'ny Petera dia mbola mitohy ihany ny ositra tamin'ny Elia. Averiko foana zany. Fa matoa raha eo tampon-dohanao io feno ohatry ny anana amin'ny Petera ny ao anatinao. Vavaka atao misimisy, communion atsaraina. Halleluja. Andriamanitra tsy mijery karazan'olona hoe jiosy na jentilisa. Jentilisa Cornelio fa ny adresy ny hitan'Andriamanitra rehefa tsara amin'ny fony. Ka fono mitondra an'io fa tsy olona. Marina ihany ny tenin'ny Paoly tsy misy jiosy na grika na jentilisa fa raha eo amin'ny Kristy. Tia nokatra ny fon'ny olo Paoly anna communion amin'ny Kristy fa rehefa anananao izay tao amin'ny Cornelio hitan'Andriamanitra ny adresinao. Petera mitsotsotra ry amin'ny anohanany ery ny foazina. Andeha ny tokantranon'ny Cornelio ny ova fo. Problema dia zao be dia be mpanompon'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mahalala ny tenin'Andriamanitra, mbola variana ao anaty pornografia, fijangajangana amin'ny zavatra jeren'ny maso, masturbation. Mpanompon'Andriamanitra mitory teny, mitarika kanefa miara matory amin'ny mpino any anaty birao, toeranafo, mangingina. Dia hitanareo amin'izay mivoana le fampianarana satria tsy eo amin'ilay ilan'Andriamanitra azy, osotrositra. Hitandrana bavy mifindra tsara mihitsy miositra raha miara matorytsika. Ataovy moa blasphème mane zany. Enovy ny fahasoavan'Andriamanitra hoentinao any dia mahagaga koa fa le ranabavy koa miteny ao ary satria tsy mamaky Baiboly. Ho anareo ty afatra ty, raha misy pasteur na mpanompon'Andriamanitra manao an'izany, roay amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny fanahin'i Jezebela. Satria ny Apokalipsy toko 4:20 mazava ny afatry ny mpampianatra sady tompo ty atsika. Mety ohatry zany façon historique zany ny fomba itenenany azy fa malefaka. Fa za mo olona tsy tanteraka no ampiasainy dia mitratrevatreva amin'izay tratrevatrevako iny fa mifona aminareo aho. Ty hafa mafy ho azo noho ny fitiavany sy ny famonam-pony. Problema ao anatin'ny fanahin'i Jezebely io koa, mpandondoka faran'izay zokiny. Tokatokafa ny mpino, izay mpino tsy mijoro. Fa io mpino tsy mijoro tsy voahitsy amin'ny fiainam-panahiny zany satria mpanome an'ity be. Mpanampom-bava mpanompon'Andriamanitra Jezebela. Mpamatsony milaza ianao fa fidèle le olona kanefa aminao fa tsy amin'Andriamanitra tsony. Izy fidèle ka fidèle amin'iny, fidèle amin'ity izy fa tsy fidèle ary izy. Azon'le mpanompon'Andriamanitra raisina ny volanao fa tsy ho any an-danitra ianao. Aloha tsika tsy mifamitaka. Ampanarao oka ny fanomezanao rehetra, misy fandraisany amin'ny fandresen-dahatra ao am-ponao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ianao aloha no mijoro vao mamafy. Matoa Jesosy ny raha anao fanaty nareo dia avelao aloha. Andana ataovy izay vanana. Ny ara-panahy aloha ny an'i Jesosy vao fanomezana. Problema ao anatin'io. Hita le mpanompon'Andriamanitra tsara fa tsy mety ny ataon'le olona. Efatra ny vadiny. Business-ny, drogue. Zavatra tony fa manatitra amin'ny gony fotsiny. Dia tonga mamona. Mietsika tromba. Tady dio fa raha malefaka amin'ny mamona ianao, lanitra ne tsy voavidy. Sois honnête.
manana fatokina sy fijoroana fa tsisy vola mitondra ny an-danitra zany. Ahitsy io izy zao tsy mety io raha manao an'io ianao dia very dia mijoroa mihitsiny zany izy fotoana nandalo an'izany ary eto Andriamanitra mahita nisy nanatitra tamin'ny gony tamin'ny kesika fa ny laviko amina miliara laviko ary sahako miteny an'izany amin'ny media za tsy hanonana anaran'olona laviko oeto verina hoa fa tsy sitrapon'Andriamanitra eo. Ny antony dia tsotra le nazahoanao mihitsy ny fantatro dia lasa famontsiana le izy fotsifotsy ato amin'ny tanàna ato tsy mety. Allo zay anangana trano azo ny santranay raha zay ny tsy maintsy atao mihaino avy ianareo fa azo antoka amin'ny présencen'Andriamanitra eo toy izay Jesosy mivalide vola maloto nefa fanatrehan'Andriamanitra no ampidinina eo mitanjoko eto amin'ity fijoroany ity androany dia ilaza fahamarinana amin'izay rehetra mandeha eto na ny ambadika any miverena amin'ny fahamarinana zay fotsiny tsy zany mitaky an'izany ny Andriamanitra reo no naniraka iteny an'izany satria zany anareo Jesosy no anarany aza manao tsikombakomba amin'ray amin'izany fa miaraka dinina amin'izany tsika sinareo manomboka tsy ireo ampiangonana tsony ny teny amin'ny momba ny fahamasina sy ny fiainam-pahamasinana ny antony satria mitarika mihitsy no efa tsy miaina an'le izy amin'ny fomba ahoana ny aina amin'ny fiangonana an'izany hoay sika tsika aloha ve aloha manana tanjona hoe tena ho any amin'ny Jesosy marina zay aloha fantanina petraka kokoa fa sao dia tsy zay koa aloha le fanompona sao dia tsy zay aloha fototsy le fanompona raha tsy zay ny fototsy le fanompona mako afaka hovaiko zao dia zao ny toroteniko fa za tsy hanovan'izany satria za rehefa mba nitsiny koa aloha ny androm-piainantsika rehetra dia zay koa ny tenenako aminareo aza mitsaratsara n'izaniza zany teny zany tsy tonga dia etretanao mpanompon'Andriamanitra iza ho an-tsainao fa le olona mety efa niova fa raisoanao aloha le izy io fahamasinana manko teny sarotra toriana satria teny mitsara antsika avy hatrany amin'ny fotoana tsy hainantsika an'le izy eo mpitoriana dia ny olona tonga dia mijery antsika io mba mitory azany nefa io aratara amin'ny evolinina ka ny fahamasinana tsy toritoriana fahatany fa eo mpitoriana tonga dia tsara an'le fahamasinana zany mahatonga an'izany tsy be dia be tsony ny olona mitory an'izany amin'izao fa mampandefitra fahotana satria nahoana efa manomboka volavolainy Jezebel ao ry zareo ny aina ao anaty falotona miafina ry zareo miteny hoe tandremy sao mitory teny mafy loatra pastera Rodolphe mba tsy ho ihany mipininao présenteo fotsiny Jesosy fa aza atao mahitsy be any amin'ilay problème ianao rehefa mitory tonga dia any amin'ilay problème tsy retsony hoe inona maro izy Jesosy tsy retsony raha tsy indreny Jesosy amin'izany ianao pastera hoa dia problème anao zany fa ny olona ao aminay andana ny tany doly dia misy izy rehefa aveo ka le izy indraindray tena natsiky zao ara zao mbola mibeba ao ako tsy hitako inona problème amin'izany beba ok ary inona koa moa zay nao mihoatra an'izay amen asio tiatarana mafy ho a Jesosy mila maneho an' Jesosy tsika amin'izao fiainan'izao maro ny mpanamary tena miafinao ambadiky ny ota tsy mijoro ho fanso ny fahamarinana intsony fa voafatotry ny fanahany Jezebely tandremo fiofanahany Jezebely koa dia manosika ny fiangonana amin'ny fanompo-tsampy moderna mtaonakolaka ny fiangonana mametraka finoana amin'ny olona fanahy Jezebely ohatrany tsy mahazo aina zany ianao raha tsy misy olona fahasoavana tonga ho an-tsainao isaky misy problème tsy Jesosy tsony ny antsonao fa le olona tsy votsitra ianao ny antony satria manompo sampy moderne ianao ohatrany tsy ampy zany tsony ny anaran'i Jesosy
raha ohatra ka tena misy zavatra mafy tsy vitanao dia miantso ianao fitohanam-bavaka miaraka amin'ny nampanompoandriamanitra tsy hoe kory tsy anao an'izay tsony fa le réaction mihitsy ny fanompo-tsampy tsy Jesosy fa tonga dia olona nitaona kolaka ny fiangonana ametraka finoana amin'ny olona na zavatra ankoatran'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny ohatra maro ny toro zavatra mampiraikitra ny fon'ny olona tsy ombona amin'Andriamanitra fa natena ny tanany ohatra manao menasy na couverture zao ny ataonao kritika ianao miala ny couverture ako tsy ilaiko ny couverture anao neny Jesosy ampia tsy mila couverture zany tsy Andriamanitra tsy nanoratra mihitsy ato hoe ilaina ny couverture spirituelle tsisy olona couverture ne ilaina isan'alina zany hoe isan'andro zany ianao ilain'le olona dia ina zany le olona dia tena isan'andro arodimilana isan'andro arodimilana rodibekilody milamilana isan'andro eritrereto ihany fampianaran-diso zany ataovadro ny tananao raha ambola velona ka miaina ety ampy a Jesosy ampy a Jesosy zao no anifa niriko tombo niakina wampoko fampia Jesosy reny fampianarana mampitodika amin'ny olona sy amin'ny zavatra reny lasa ataonao ambony noho ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny raisiny mosoaranao feno lelo varotra mosoary anao ty mosoary ty apetrao amin'izay manjoanao na maty io mampiresaka fotsiny fa ty feno ositsy tsofotra tsony le izy fa ositsy hoentina le mosoara dia iny lasa ny mosoara ny finoan'ny olona dia itrereto ianao mandray ny fanamasina amin'ny fahafenoana teny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy ony fa tsy votsitra mihitsy ianao fa tsy maintsy mosoara ny dolidolo fa ohatra aloha ny anarako mihitsy ny entiko za mantsy taloha mampiasa an'le izy afa le izy mamaly rehefa metrahana finoana le izy mamaly ka le izy koa tsy nadiso nandraisana an'le izy tamin'izany hoe rehefa feno le olona dia mosoara teny amin'ny Paoly nampiasain'Andriamanitra na mosoara teny aminy azy voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly fa ao anatin'ny asan'ny apôstôly tsisy ny teny mihitsy ny hoe netiny ateny amin'ny Paoly mosoara dia mivavahana satria Paoly nampiasaina tamin'ny fotoana fen'olona dia mbola vitsy mpanompon'Andriamanitra fa za kosa milaza aminareo hoe rehefa mba eo ry paster Njiva eo dolo paster ihany samy fanan'Andriamanitra anankiray eo ianao koa atao inona mosoaraka isika efa avy fanamasina aza velo Jezebela no hiazona izay tavela halleluja ok anao tsy hikrosy fa mba ino any Jesosy lasa miraikitra amin'izay fomba fijery izay ny fitadiavan'ny olona n'Andriamanitra be dia be amin'izao ny olona very tsy tena any amin'ny Jesosy tsony foana na ny amina mpanompon'Andriamanitra na ny amin'ny fitaovana ampiasain'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mampiresaka ito fa famarinana zany zavatra teneniko zany na nareo reo raha mahafantatra an'izany tolo ao hoe lasa miraikitra amin'izay zavatra hitadiavanao an'Andriamanitra ny fonao fa tsy amin'Andriamanitra tsony zao fotsiny alalanao an'i Jesosy mampanankareny izy mpanimely voiture trano
izy koa tena tonga dia mampitsiry vola marina fa ataony zany zay miainan'izany nisy fotoana tena niainan'izany foana ary mitoy ataony zany fa zany nasy nitoriana hoe zao natao ny ananina tonga dia diso mifampianarana satria zany zavatra tsy natao toriana fa natao iainana mitranga ho azy manaraka an'izay olona tsara communion zany fa tsy hoe antony hitadiavana an' Jesosy. Amen. Mba avoa kely hoe eo amin'ny écrantsika ny Matthieu 24:35 raha soratra kely ho an'izay manao Matthieu 24:35 Petera voalohany toko voalohany 15:20 reo anankiroa reo tsarovy zao Matthieu 24:35 ny lanitra sy ny tany levona fa ny teniko tsy mba ho levona ny tsy levona ametrahana finoana fa tsy zavatra eto ambony tany mety levona mosoara menaka raha voazo ny afo tonga dia mitsetsatetsa be mihitsy. Ny Petera voalohany toko voalohany 15:20 Petera voalohany toko voalohany 15:20 amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika kely fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary zany ny tenin'ny filazantsara zay nitoriana taminareo. Aoko sika iraiki-po amin'izay maharitra mandrakizay satria raha maty sy lasy zao rehetra zao aiza nefa rahanao raha mijanony eto ihany ny fiainanao dia tsy toy any amin'ny mandrakizay satria ho laloviny le mpampifantoka eto fotsiny. Filazantsara dia manokatra ny fonao tsy iraiki-po amin'izao tontolo zao mora aloha ity fa iraikitra amin'ny zavatra tena nahatongavan'i Jesosy Kristy sy ny dinany ho anao. Matthieu 16:26 Matthieu toko fa 4:20 ny 5:20 fa inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa veriny ainy ary inona nomen'ny olona ho takalony ainy. Efa noverinareo ve ho aiza ianao ho aiza ny ainao ny atao hoe sampy dia ny fametrahanao zavatra anankiray mihoatra no Andriamanitra. Raha ataonao eo aloha mihoatra no ny famonjena ny filanao an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ilainao eto amin'izao tontolo zao eny mety ho ankonana io dia lasa manompo sampy ianao na ny ankonanao ninninna maka toerana eo anoloan'Andriamanitra na tianao na tsy tianao dia sampy kelinao izany. Meteza fotsiny anova fo fa aza marinina le izy satria mbola mandresy lahatra. Meteza anavao ny saina amaly ny etaetan'Andriamanitra zay dia lazaiko tamin'ny voalohany ao vetsika aza fiangonana mijoro foanao amin'ny tanjona mampiasa an'Andriamanitra amaly ny etaetanao. Romanina 12:1-3 miova amin'ny fanavozana ny saina alalanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Raha io toetra io dia tadio toetra ratsy mampandefitra miaina anaty fahotana miaina amin'ny famirapiratana eto amin'izao tontolo zao anamarina tena lava mampifandray amin'izao tontolo zao ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tena atonganao ity an'izao tontolo zao mihoatra no fitiavanao n'Andriamanitra. Jezebela mampirisika anao izy hitoetra ao foana fitondran-tena folavitra n'Andriamanitra kanefa te hijoro izara fahamarinana ao anatin'ny fonao malala marina nefa ianao tsy miaina an'ilay izy te hizara ianao nefa tsy mbola tafiditra akory tandremo lasa manararoatra mifanaraka amin'ny fahalemen'ny olona fotsiny ny zavatra torianao satria tsy eo amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra tongavana dia zao vokatra zero. Raha ny olona zay natsona amin'ny anarako no avy any eriteny hivavaka iala amin'ny ratsy fanaony hitady ny tavako dia ianao zany an-danitra melany elony satritrana ny taniny le tany tsy mety sitrana mihitsy satria nahoana mbola Jezebela manapaka amin'ny fiangonana be dia be tsy miombona amin'Andriamanitra tsara Andriamanitra tsy miverina tsara maneho manipulation et contrôle spirituel Jezebela mamily lalana ny fosiny saina mampanahy any amin'ny tsy programa ilan'Andriamanitra ny fiangonana mifeha fahefana mampanaiky ny hafa angina amin'ny tsy fahamarinana mametraka fotsiny eo natawatra tsy tokony isy tsonjo ny fanompona misy menasy zany raha vao tsy zao ianao ka manao an'izao dia zao ampy ianao fahasoavan'Andriamanitra. Misy mpitarika mifehy manapaka mikontrôle ny mpino manararopaty ara-panahy mihitsy manao menasy isan-karazana satria tsy tiany hivandravandra maso mpino fa tiany ho tapenana fa noho ny ataony izy manararoatra amin'ny fahalemen'ny mpino mba hahafahany manao zay tiany satria maka ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny toerany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'ny mpino anankiray na maromaro. Ohatra ny fiaraha-matory amin'ny mpino naniraka anao an'izany anga Jesosy
maka vola mampitahotra ny hafa amin'ny profesia. Romanina toko 1:20 Romanina toko 1:20 zao nivaky ny teny amina fa ireny tsy mba manompo an Kristy tompontsika fa nikibony ihany. Teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fony tsy ary saina. Reny mpitariky reny tena tsy mety be, ohatrany mety be zany izy ety ivelany. Mainy teny, manangolango. Tsy amin'ny tanjona mpitodika ny maro amin'Andriamanitra loatra, fa naraka eo ambany fahefany mampiasa ny anaran'Andriamanitra fotsiny. Tena matoro ny sain'ny olona ao anaty vokatra satria ampiasa maneho fahagagana ihany izy. Fa zao manana ny fanahin'i Jezebela, tsy ampimbona anao amin'Andriamanitra izy ireny. Io ny loza miafina ao ambadiky ny anaranao feziny amin'ilay anarana tokana hoe rainao ara-panahy hono izy. Jereo masona akaiky no fanitsiana ao anaty fiombonana. O Jesosy Matthieu 7:20 aza misy manao rainareo ety ambony tany, fa tokana ihany ny rainareo dia izy any an-danitra. Ary aza milaza olona ety tany rainareo fa raha ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Io le ray ny an-danitra io fanahy. Dikan'izay ny ray ara-panahy tokana ihany ny rain'i Jesosy Kristy, sady raintsika koa ny lazainy hoe rainay izay ny an-danitra. Mpiafa ho an'ny raintsika izay ny an-danitra rain'i Jesosy Kristy. Jerentsika indray ny lazain'i Paoly vetivety Korintiana faharoa, ho azavaiko rehefa pandeha dia tsy ho diso amin'izay tsony ianao mandrakizay. Fa sao dia mivoaka eto ianao dia mandrery indray, izy ihany ray ara-panahy ozy izy ihany. Non, ameko ny tenin'Andriamanitra. Korintiana faharoa toko 5:5-7. Korintiana faharoa toko 5:5-7 azafady. Ya. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha jereko ato vetivety. Alleluia. 5:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana faharoa toko 5:5. Arina ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona ao aminy sy andeha ao aminy ary izy oloko. Toy izana ihany ny andeha 7:20. Ka mivoay ao aminy ianareo ka misara aminy ho Jehovah, ary aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao andray anareo. Dia ny 7:20. Ary ho rainareo ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy ho Jehovah tsy toa. Amen. Paoly ny teny an'io. Midika tsy misy ray ara-panahy fa ray am-pinoana ny misy. Romanina toko 10:7. Fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Petera 1:7. Tamin'ny teny tsy mety loha no niterahana anareo. Teny no niteraka anao fa tsy olona. Noho izany raha miova ny teny dia miova ny finoana. Raha am-pinoana ny misy avy amin'ny tenim-pahamarinana niteraka anao sy nanova anao iombona amin'ny Kristy. Fa raha teny tsy ao amin'ilay finoana tokony hifandraisanao amin'ny Jesosy no nitoriana nandresy lahatra anao, dia tsy isy tsony maharay am-pinoana ilay ray am-pinoana satria ilay teny maharay azy fa tsy izy. Rehefa teraka indray nareo tamin'ny votsy mety loha, fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra. Korintiana 1:4-5 raha laza fady. Korintiana 1:4-5. Jerentsika kely vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Korintiana 1:4-5. Ozy izy Paoly, fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin'ny Kristy azy nareo. Mpampianatra ozy izy dia tsy maro ray ianareo, fa izaho no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Tamin'ny filazantsara no niterahany anareo sy niantsona hoe ray izy ny dikan'izay, ray ampinoana amin'ny filazantsara izy fa tsy ray ara-panahy. Eoka tsisy iteniteny an'izany intsony fa io ihany manipulation hitondrany devolo ny fiangonana amin'izao. Ampitahorana hoe raha voaty ray ara-panahiko, ray ara-panahiko, vao niteny izy matahotra ny oziny ahako, miforoty ianao amin'izay rehetra. Todiony amin'i Jesosy izay tahotra sy ady izay. Izy rery ny raintsika ara-panahy. Amen.
tao amin'ny teny no niterahana antsika ary Paoly nilaza fa tamin'ny filazantsara izay nitoriana no niterahana antsika amin'ny finoana satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny mba tsy ahavoafitaka antsika amin'ny lalan-diso satria efa akaiky ny fotoam-pampakarana tsy olona no arahana fa Kristy dia mila mitandrina isika ny amin'ny filazantsara izay tonga eo amintsika ndrao voataona hiala amin'ny teny fahamarinantsika ko tafiditra ao anatin'ny anganongano jezebelika. Rehefa miova tsy ho amin'ilay tena teny mitarika dia tsy raina ho intsony ampinoana izy fa efa niova finoana ny dikany. Ahoana ny tenenako azy hoe raiko ampinoana nefa izy niala tamin'i Jesosy fa niditra tany amin'ny alà ohatra. Tsisy idirany teny no mamaritra an'io. Tandremo fatary fa tsy manam-pahefana mihoatra no nirainao izay ny an-danitra ny ray ampinoana. Raha ray ampinoana tiaka ny toeran'Andriamanitra mangeja ny fanahinao dia mbola misy Jezebela ihany koa tafiditra ao anatin'izany manan-javatra ho tateriny eo anatreny ray isika indray androany. Aza manana ohatran'ny fahalemeny ny sasany ny tsy fahalalan'ny olona mba hakana fahefana eo amin'ny fiainan'ny olona andravaniny na ny communion-ny olona amin'Andriamanitra na ny communion-ntsika amin'Andriamanitra koa. Jesosy rery ihany. Raha tsy mibebaka isika dia ho mafy ny itsarana antsika ny amin'izany. Ary tandremo fa ho an'ny fiangonana na hafatesany sy ny aretany amonjenan'ireo olona rehetrarehetra ireo. Ary maro miaramila ny Jezebela mitsetsitra arabola fotoana filana maninaisitra fifaliana ao anatin'ny fiainam-pino tsy mampijoro anao fa manana motivation ampatory anao ao anaty ota ifehezany sy anaovany maimise ny fiainanao. Aoka izay tonga ny fotoana mibeba avelao Andriamanitra hifaly amin'ny asany sy eo amin'ny olony. Amaranahako ny fiangonanao tsy manohatra ny fiasindray ampinoana fa manaitra ny fijoroantsika ho amin'ny fiverenana amin'ny tena essentiel na ilay tena ilain'Andriamanitra. Tonga amin'ny vanim-potoana farantsika izao mila resahana izany zavatra izany. Raha tsy izany dia hitohy ny fanoloran-tenan'ireo olona mialaka ao ambany fanahin'i Jezebela. Mila mandiny tena ny fiangonana mijoro sy miverina ho tena fahamarinana tena kasitran'Andriamanitra ny zavatra toriana. Satria rehefa diso ny teny, diso ny fampianarana, diso ny finoana, diso lanitra koa ny olona. Mila miakatra eo amin'ny alitara mivavaka ny fiangonana, eo amin'ilay alitara tokana dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Tena loza ny zava-misy eto ambonin'ny tany fiangonana. Tezitra sy manomboka manohatra izay tena mijoro an'i Jesosy Kristy ny fiangonana samy fiangonana. Satria maro ny efa babon'ny Jezebela amin'izao andro faran'izao. Aizy ny Elian'Andriamanitra, voazy ny Elian'Andriamanitra, hitondra mbavaka merina ny Israely ho amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia tahaka izany koa hitondra mbavaka ny kristianina izao no entina mambavaka, ny mpino izao no entina mambavaka, tena iorina amin'ny Jesosy efa lasa lavitra. Manakana ny teny pahamarinana, tsy androso, vesaranota ny maro, manakana ny fidiran'ny hafa ho amin'ilay paradisany manan'Andriamanitra fa tena anangana empira atraizitsika eto tany. Maritra mandrakizay ny men'Andriamanitra. Raha tena tanjosika iraisana ny fanjakan'Andriamanitra, fakatỳ ho azo amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria tsisy fanjakana eto tany. Tadiavina dia hitoerany hoe te hiavaka, te aneo izany rehetrarehetra izany, Jezebela dolo. Izany mahatonga an'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao mitady tena profety Andriamanitra. Iza ny vrai profety? Tena hijoro. Fa efa be dia be ny faux profety midomine na manapaka eto amin'ity zao tontolo izao. Tena hita maso amin'ny teny tsara lahatra. Ohatry ny karazana révélation tena mahafinaritra be kanefa tsy mampiorina sy mampijoro ary mampitoetra antsika ao amin'ny fahefan'ny Kristy marina ka apakatra antsika ho amin'ny fanitsiana ao anaty communion. Joro ianao amin'ny toerana misy ianao, ataontsika hivavaka. Lalinawa ritumpo Andriamanitro ny tanisa ny fitiavanao notsimbininao ritumpo izany fanta
Valalinawa ni fitiavan-tompo ny antoko rehetra fotio tompo valalinawa ny fitiavana. Jesosy zay tena mahatsapa somary efa ianao le tompony teny miaraka aminay eto misotra amin'ny fanasanao. Tena ifonako Jesosy, tena ifonako raha ohatry ny hoe entitra sy masika ny zavatra ny zaraiko. Ty ampiditra ao anatin'ny fon'ny olona ny teny mpahamarinana fa tsy anjarako izany fa anjaranao Andriamanitra. Androany izay dia iompo-po aminao iray tanteraka aminao anatin'ny fandraisana. Anana fahatsapana Jesosy fa eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fahavokisam-pifaliana. Mamitodika ny masony maro anisa Andriamanitra ifakahita amin'ny fahamasinanao sy ny fahatsaranao. Ndetsy izay matsiaro ny teninao aho hoe tsy tonga iantsony marina fa mimpanota amin'ny bebaka. Raha nety izay rehetrarehetra dia tsy tonga nofo ianao hamonjy anay fa noho ny tsy fihetezanay indrindra Jesosy no ny dinanao naka ny endriky ny nofo nanaiko faty teo amin'ny azo fijaliana mba ho mpamonjinay. Raha isan'ny velona izay dia mbola misy antenaina foana ny aminay Jesosy ary inoko androany fianao le fanantenana rehetra, ianao le matsy vombo teo amin'ny azo fijaliana, ianao le nandatsaka ny rahanao famelana ny fahotanay, ampiavana anay amin'ny ray araka ny teninao. Zany lalana fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray efa tsy amin'ny alalako. Tsy toky amin'ny fahamarinana izay fa hitoky izay amin'ny fahamarinanao. Miangavy ianao androany sokafo ny fonao dia mibeba. Raha mbola nisy olona tao am-ponao napetraka ao teo amin'ny toerany, raha mbola nisy zavatra nitokinao ka natakalinao ny toerany na ny tenanao azy, ndraindray tsy mihaino tsara amin'ny fanamasina ianao fa everinao fa avy amin'Andriamanitra rehefa programany nefa misy programa hafa tiany hijoronao izany toetrany ao anatinao mihoatra noho izay programa everinao fa avy aminy nankininy taminao. Raiso ny programan'Andriamanitra dia ampitoera ao am-ponao manitry tena kely fotsiny dia mangata amin'Andriamanitra dia menono feoany fa ndraindray mamaky atsika dia izay mampety atsika ihany. Finahinao amin'Andriamanitra, sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao dia tenenao Andriamanitra. Tena mifona aminao fa nampandevitra anao ny amin'ireo zavatra rehetra tia ny sitrapoko atao fa tsy mba nierako taminao. Vavaka aminao fafao izay tontolo rehetra tsy araka ny sitraponao ka mety mampisaraka aminao araka ny teninao izay tsy nambolen'ny raiko ao anatinao dia ongotako, ongoto Jesosy. Meko fafana tsafidy ianao hiasa eo amin'ny fiainako, atonga ho ilay olona mety aminao Jesosy. Zany mifaniriko izay tahitako ambony indrindra, niaraka aminao, nitoetra eo aminao ary ianao izay sitraka ao. Mangatamy Jesosy androany mialohan'ny ombonanao latabatra aminy. Tiako fantatro fa tiany ianao, na ianao raha tsy mahay mitiny tenanao mihoatra noho ny fitiavany ianao. Misy fotoana ianao indraindray te hamono an'io tenanao io satria na manamely tena fa nanao fahadisoana be, na kivony amin'ny fiainana vokatra izay tsy fatakarana nananao momba an'io tenanao io. Dia zany mahafahotana ny famonotena satria tsy anao io fa an'Andriamanitra. Izy manam-pahefana naisotranao ao fotoana tokony ialanao ao fa tsy ianao no manapa-kevitra amin'izany. Na ianao arandraindray tsy mahay mity sy mankafy ny fiainana izay omeny ianao, fa izy dia nilaza, zanako, za mahalalana anisan'ny volondohanao azy, fantatro avokoa mombanao sy ny antsipiri-piainanao rehetra. Tsisy fanameloana ato amiko fa tianao ny fitiavana mandrakizay. Zany nampaharetako ny famindrapoko ho anao ho Jesosy. Androany esory lavitra ny fonao ny fanameloan-tena
tsy ny famendreanao no fitianako anao, tsy ny fahatsaranao no nidinako hamonjy anao, satria hitako fa very anao mila mpamonjy. Dia tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary hoy Jesosy. Androany raiso ny fitiavany, raiso ny fitiavany. Ohatra ny mahita an' Jesosy zany a, ny rano mikoriana, manadio ny fahotanao rehetra, manadio ny fonao, manadio ny ao anatinao, manadio ny fietreretanao. Ary ny famonjeny dia midiny Jesosy araka ny teny hoe raha misy rona telo volany ianarako teo afovoany a, mba hevery hoe noho ianao no nahatongavany eto. Mpanjaka be voninahitra eo kavanany iray, nitiany olony tamin'ny famonjena, midina rehefa nitsoina ny anarany. Zany anarany zany no anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra, ekeniny any an-danitra, ekeniny eto tany, ekeniny any amin'ny elo, ny anaran' Jesosy. Tononoko ny anaranao Jesosy, ny anaran'ny famondramponao, ny anaran'ny fitiavanao, ny anaran'ny fahasoavanao, ny anarana mitondra famonjena, Jesosy avy any Nazareta. Aokandroany Jesosy izay nona sy mangentahita ny fahamarinanao hovokisana ary iombona tanteraka aminao indray. Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakina, izy tia ny tenako izay vakina ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Misy mametra-panontaniana hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo be pasteur, tena tenan'i Jesosy ve le mofo sa fahatsiarovana fotsiny? Dia zao tsika tsy amorona hevitra teolojika na fahendrena maha-olombelona fa arak'izay nitenenin' Jesosy nyndraisantsika azy. Hoy Jesosy tia ny tenako, dikan'izay tenany io. Dia zao natao ho fahatsiarovana azy sady fahatsiarovana azy ny tenany. Hatreo noho izany mihinana ny tenan'ny tompo ianao, miray tamin'ilay nivakina tamin'izy ny kapohana, mba ho fanasitranana ny fanahinao, ho fanasitranana ny ainao, ho fanasitranana ny tenanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tenanao izay nivakina, iombonako latabatra aminao sy resako aminao atao anaty fanasana. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka, ozy izy tia ny raha izay nalatsako anareo ho fanekena vaovao, famelana ny fahotanareo. Ka nao vinareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ndao hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo. Misaotra Jesosy. Latsaka ny raha ho famelan-keloko. Mahafantatra hoe fa sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Ndao tsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Misaotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy. Aza misy miala fa orin'ny filazan-draha rasy ny fanatitra dia mbola hivavaka isika ametraka ny herinandronao eo anatrehan'Andriamanitra indray isika mianakavy. Samy mahazo toerana tomboka azafady. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa miteny amintsika foana izy a, manambara amintsika izay ao am-pony izy izay mahatery azy. Alleluia. Raha nandray aloha ianao dia mitiava mafy ho an'i Jesosy. Ny fotoanantsika dia tsy miova amin'ny herinandro, miverina amin'ny laoniny. Latsinainy talata alarobia sekoly amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany eto amin'ity toeranyity Soapio Analakely Riana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany latsinainy sekoly famahana olana, talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly tokantrano sy fanambinan toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isam-batan'olona.
misaotra tompoko. Filazana ho an'ny ambasadôry sy izay tompona andraikitra amin'ny fanatazana amin'ny fanatitra. Mba fitaina tsara daholo ny tompoko azafady fa misy olona tsy afaka manao an'ilay izy dia tsy hoe mitaraina ilay olona fa mba malahelo izy hoe tsy afaka manao. Ndao tiaka mafoan'i Jesosy dia mba fitaina tsara hatrany farany. Sekoly zany latsinainy talatalarobia eto amin'ity toeranyity amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany. Averiko latsinainy sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana, alarobia sekoly fitaim-panasy fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Amin'ny zoma amin'ny 4 eo amin'ny trampokon'olona Analakely ny fotoanantsika zoma fanotronana, ary amin'ny sabotsy herin'ny androany amin'ny 7 dia miverina ao amin'ny trampokon'olona Analakely isika tsirairay avy no manao ny sabotsy communion, sabotsy izay rahantsika mandray ny fanasan'ny tompo araka ny filazana izay efa natao maly. Dia ho antsika izay efa nividy bie ho an'ny anniversaire no ny fandaminana moa sy ny amin'ny toedrara izay rahantsika malala tsy isy vahiny amin'izany tsika dia nahemotra amin'ny fotoana izay verina fa mahamety azy ny fankalazana ny faharoa amin'ny 20 taona ny hvkl-mission izay tokony ho natao raha pitso. Ahemotra ilay izy amin'ny fotoana izay mahamety azy fa ho lazaina amintsika amin'ny manaraka ihany ka noho izany ireo izay efa nanefa ny sarana bie vidiny bie dia iangaviana indrindra mba hanantona ny pasteur Vololona na pasteur Aja, pasteur Vololona atsy amin'ny ilany akavia atsy dia manantona anazy rehefa avy eo. Averina foana zany ilay anniversaire izay saika ataontsika rapitso fa ahemotra amin'ny fotoana izay olazaina amintsika ihany noho ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Alleloia. Misaotra anao manaraka ny fandaminana. Andao aloha tiaka mafoan'i Jesosy. Ohatrany mainamaina kely izany daholo tsika hoe tsisy indray ilay izy fa amin'ny manaraka ya. Tsika manana radio FM 90.8. FM mafiry hoe 90.8 mitovy maritrefy ahafahanao manaraka an'izany na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Majunga. Ao mitovy ny maritrefy ahafahanao manaraka an'izany. Afaka mianao an'izany ianao mandehana mivoaka kely any Antananarivo fa mazava tsara isorana an'Andriamanitra. Dia ao anatin'io radio io misy ny fandaharantsika mariana trano fa hatreto alohantsika dia tsy mandefa tory-teny hafa ankoatran'izay teny omeny Jesosy atsika mba ahafahantsika mitombo sy mitsakotsako an'ireny teny ireny. Alleloia. Tsy dia tsara loatra mélange na menaka fa ao anatin'izay tsika no maka dia manovy dia mitsakotsako mba ahafahantsika mitombo tsara arak'izay ao am-pon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ankoatran'izay dia manana page FB ihany koa tsika hvkl-mission events. Ao anatin'ireny misy ny ataontsika hoe fitehirizana angambany, sauvegarde na toriteny rehetrarehetra mandeha en direct ty fa raha afaka ianao tonga mivantana eto ny tsara indrindra. Raha tsy afaka moa ianao fa ohatran'ilay namantsika izay avy any amin'ny firenena afrikanina dia avany izy ao manovo dia efa isoran'Andriamanitra efa tonga eto izy aloha amin'izao fotoana izao. Fa afaka mandeha mijery en direct ianao afaka mamerina mieno afaka mitsakotsako an'ilay teny dia ao anatin'izay ozy izy mipanompon'Andriamanitra teo hoe aza mijery olona ao anaty fianoana teny fa tsika aloha za aloha jereko voalohany hoe sao dia mbola ao anatin'izany dia mibebaka dia mivavaka dia mandroso manakaiky an'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana. Asaiko ianao hitsangana dia hivavaka ho an'ireto fanatitra reto tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao ny amin'ny hery sy ny tanjaka izay nomenao anay tsirairay avy ahafahanay namory arena. Jesosy atolotra ianao reto ho tonga fanahin'olona marobe feno anao miombona aminao mangetaeta aminao ary ho fantatrao amin'ny fotoana izay iverenanao eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Raiso fa vanfonay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo am-pitsanganana ihany saika adiniko farany manana vondrombavaka maromaro tsika eto Antananarivo sy ny manodidina manantona an'ireny pasteur ireny angambany ianao
dia afaka mamonjy amin'izay toerana misy anao ary filazana farany ho antsika izay batan'le seza tena ankasitrahana be dia iangaviana ihany mba hiaraka merina an'izany seza zany ary amin'ny toerana izay nangalana anazy. Mety misy miteny hoe izay tena te hibata fa izay zao tara tsy manina afaka amin'izany ianao dia mba miaraka mibata mamerina an'ilay izy ery amin'ny tsampokin'olona analakely dao tiaka mafy ho an'i Jesosy mandroso tompo. Alléluia. Misy tana maro kely zany amin'le seza miverina ny trampokon'olona rehefa avy eo dia horaitsika opportunité zay nipotsika an'Andriamanitra mifosatsy zany zany mihitsiny ahofafainy amin'ny lanitra ny tanao dia andao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Jesosy io misaotra anao ny amin'ny teny zay napetraka ao teny ambavanay tsirairay avy zay ny fandimby teto misaotra ihany koa ny amin'ny fahamarinana zay tafatoetra ao anatin'ny fonay manaitra anay akaiky anao bebe kokoa. Sokafo ny vavanao dia misaora an'Andriamanitra tena maneho fakasitrahana an' Jesosy, maneho fakasitrahana azy satria le teny zarena teto androany dia izy mihitsy no nitondra azy tao amin'ny apokalipsy toko 4:20. Le teny sy fanambarana no entiny Jesosy mihitsy ny ezahana nazavaina ny alalan'ny fanamasina sy ny fitariany teto androany. Misaora azy ny amin'ny fanitsiana izay diso rehetra, misaora azy ny amin'ny fahafahany teny manapaka mitoetra ao anatin'ny fotsika, mamelona atsika, mampijoro atsika, manaitra atsika olona lahy vavy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misaora azy ny amin'ny fiainanao manokana androany, ny amin'ny kasika izay ataony eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny kasika izay ataony amin'ny alalan'ny fanangananao, aza manahy fa Andriamanitra mihevitra anao amin'ny fahafenoana izy ary tsisy fanadinoana ao aminy. Matsiaro anao izy, mahalala anao izy, miasa ao amin'ny fiainanao izy, maharitra sy manatenanao izy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tononoko amin'ity tolakandro ity ny herin'Andriamanitra sy ny fahafenoan'ny fanahiny ameno anao sy hitaridalana anao, hibitsika ao anatinao sy hanome fahendrenanao, anakekezanao an'Andriamanitra bebe kokoa, hitombonao amin'ny fiombonana aminy, ahalalanao ny fanavanana izay diso fahamarinana rehetra tokony handananao eo amin'ny fiainana mba hahatonga anao tsy ho diso ny fotoam-pampakarana. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa izy le Andriamanitra ny fanasitranana. Ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana ny fanahin'ny olona, manasitrana ny ain'ny olona ary manasitrana ny tenan'ny olona ihany koa. Raiso ny fanasitranana anao amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy faritra marary dia petrao amin'ilay faritra marary dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ihany miantso, ianao ihany miantso ny anarany fa mendrika eo amin'ny olona izay nandray ny fahafenoana ka nibebaka taminy, ny andray ny fanasitranana avy aminy. Teneno amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno miaisotra ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Mialy izao ankehitriny izao zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raisiko ny famonjena, raisiko ny fanasitranana, raisiko ny fahasoavana amin'ny tombontsoa ny azo fijaliako izay ny aretany ato eo amin'ny azo fijaliana tamin'ny diakapoka izay ny aretany. Raisiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaofay fisorana ny amin'ny lanitra ny tananao dia makasitra azy. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, makasitraka Tompo, manome voninahitra anao, midera sy mankalaza anao fa Tompo sy Andriamanitra ianao. Sotra tamin'ny fotoan'androany, tamin'ny teny mpanitsina, teny mpanairana, teny mpananarana, teny tehirizana ny fiainako, mba tonga tsy hivoana amin'ny programanao fa andeharaka ny sitraponao mandrakizay. Manao ilay mitoetra amin'ny sisa fiandrianana mandrakizay aniany voninahitra, ilay masina, marina, mendrika, tanteraka, fitiavana, mpamindra fo. Manao rery zany mandrakizay. Fanamasino mesa mahery atao anatiko. Tsy te hiezaka anao ninninina fa manaikotarihana fotsiny eo anatin'ny etaetam-bavaka mba ho fenonao. Ny fahafenonao dia ampoa. Ary rehefa ianao mifeno atao anatiko, na ny fijeriko, na ny fisainako, na ny fiteniko, na ny toepoko, dia hifanaraka tamin'ny toepon'i Jesosy
satria ilay nanangana azy tamin'ny maty arak'ilay voalaza ny teny ao ambokiny romanina hoe raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay fanananangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty izay koa no amelona ny tenanareo sy ny fiainanareo izay mety maty dia mino Andriamanitra fa izay fanahy izay no hitaridalana anay tsirairay avy. Raiso ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra, raiso ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra, ny fahafenon'ny herin'Andriamanitra, ny fahafenon'ny tenim-pahamarinan'Andriamanitra ao anatinao ho revelasaona fanambarana hitondra ny fiainanao indray. Dia mandihana fa hitanao anay Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anay Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anay Jehovah ka nomenao fiadanana. Ry zanak'Andriamanitra isany aza manahy na matahotra fa velona mpanavitra anao. Izy hitsangana ny aparany eo vovoka ary izy toko mandrakarivo ny amin'ireo fahamarinany teniny nambarany ho anao fa tsy hahafoy na andao anao akory izy. Mandehana raha amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Dao ity atarana mafy an'Andriamanitra. Asiorakoraka mafy an Jesosy. Azadio ny fotoanantsika ny amin'ny tranompokony Analakely any zomariva sy ny sabotsy maraina ary azadio ihany koa ny fotoanantsika eto any sekoly maraina. Eto ny fotoana nanaovantsika ny sekoly latsinainy talata ny alarobia maraina isaky ny amin'ny fito ka hatramin'ny 8 ora sasany tompo kilasy tompo